Miaramila manodidina ny 3 isa eo no andrafitra ny tafika an-dranomasina nanainga teto Mahajanga ny maraina teo hiary ny sisin-dranomasina aty andrefany. Izy ireo no anara-maso ireo olona mitady hiditra an-tsokosoko eto amintsika manomboka izao. Sy fiarovam-pirenena sy ny etamajoro tafika dia naniraka ny eto amin'ny zone de défense et de sécurité Ankarafantsika sy Ankarana mba handefa miaramila hanao fanaraha-maso ny sidranomasina aty andrefana. Ka isorana manokana eto ny préfet eto an-toerana ary koa ny gouverneuran'ny Sofia satria misy ihany koa ireo miaramila miainga avy Anatsohi hanao an'izany fanaraha-maso ny sidranomasina izany amin'ny fanampiana rehetra dia nataon'izy ireo ka nandefasana an'ireto miaramila reto. Izany moa natao dia mba hiarovana ny vahoaka malagasy amin'ireo mpiditra an-tsokosoko amin'ny faritra amin'ny sidranomasina avy andrefana. Misahana andraikitra maromaro ireto tafika malagasy eto Mahajanga ireto toy izao manaraka izao. Zone de défense et de sécurité Ankarafantsika manokana poste de surveillance enina no tazomina dia misy ny ao Ankatsepy, misy ny ao Marerano, misy ny ao Ampitsopitsoka dia ny miainga avy ao Antsohihy ho any Analalava, Anorotsangana ary Anjajavy. Mandritra ny 12 andro ny asa ary ho avoazina hatrany izany raha nanambara ny lehibe ny reto miaramila reto hatrany eto Mahajanga ady iray ny atao dia ny tsy mpahitany aretina coronavirus amintsika.